dia tsy maintsy mijoro ny malagasy ty tanindrazana miaro an'izany fiandranam-pirenena zany ary tsy maintsy averina ny tantandalana satria efa miborika makany amin'ny fanjakana tsirevesy mandidy ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika amin'izao fotoana zao. Andriamatoa Albert Clément, matoa zany tonga eto Antananarivo ianao avy any Pasimadinika any Vatomandry dikan'izay maharaka tsara ny raharaham-pirenena ianareo aloha any toerana any nandritran'izay 5 taona latsaka zay ny an'ny fiainan'ny vahoaka ny Vatomandry mba tantarao ampijery atsika aza hoe akoatran'ny hoe tsy fanarahan-dalàna tsy fahafahana vazaha tokony hirotsaka amahoana ny raha ara-tsosialy matetetika tsidijidy amin'ny tondra fanjakana tamin'ny zay fotoana tantanan'izay ny Vatomandry ianareo nefa mijoro am'izao fotoana zao nga tsy efa nisy fampandrosoana mandeha ihany indrindra to akaikaiky amin'ny man'olona filoha lefitry ny anteny meram-pirenena vao tsiditsidika matetetika i Albert Clément. Misaotra betsaka faniry am'izay fanontaniana zay. Matoa moa zany izahay tonga eto dia maharaka ihany koa ny raha fitaovana fampalaam-baovao tokana ihany Vatomandry dia misy ny fitaovan-tserasera toy ny Facebook ahafahana manaraka zay manana kanal saty dia afaka ihany koa manaraka ny raharaham-pirenena zay misy nanomboka hatramin'izay 5 taona zay. Dia raha hoan'ny Vatomandry manokana aloha ny zavatra tsara otsipina nandritran'izay fotoana izay na tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny 2018 na nandritry ny tia mandany filoha rajoelina filoha teo aloha André Rajoelina tia dia mbola tsy nandalo tao atapy-tanàna amin'ny renivohitr'ny distrika ny Vatomandry mihitsy izy laka tamin'le famboleka-kazo zany hoe ohatra ny voalaza matetika moa zany fa hoe tsisy distrika dino maneran'ny Madagasikara kanefa ny raha ny fahitana anazy dia be dia be ny distrika dino fa fomba fitenenana ihany le hoe tsy hoisy distrika dino manerana ny Madagasikara fa misy akoatran'izay efa distrika misy eto Madagasikara dia anisany azo lazaina hoe adino ihany i Vatomandry amin'izay lafiny fampandrosoana izay. Ohatra fotsiny tsy teny lalana makany avy Vatomandry makany Mahanoro lalana 5 kilometatra atao misy adiny 4 adiny 5. Eo koa moa zany ny famantenana hoe ho amboarina ny lalana avy eo Ilaka Est satria ny tanàna misy anay eo Pasimadinika io dia anelanela ny Ilaka sy Tanimbomanampotsy kanefany am'izao tsika miteny zao dia hoe lalan-tany angambany no azo ilazana anazy dia rehefa avy ny fotoana ny orana dia tena manahirana amin'le lalana satria miteraka fiakaran'ny vidim-piainana zay faratsy ny lalana zay satria zao raha Ilaka Tanimbomanampotsy fotsiny zao efa ataoko hoe 4 alina 5 alina rehefa tena ratsy be ny lalana makany dia zay nefany misy fiantraikany mivantana amin'ny farim-piainan'olona tsiraray zay faratsy ny lalana zay ka raha tsika miteny zao aloha dia azo lazaina hoe tsy dia hita loatra taratra le fampandrosoana any amin'ny faritra misy anay iny. Ataontsika tsitsatsitsatsiaritra iny satria sarotra ihany tsy antany any Andriamatoa Albert Clément avy any Ambanivolo tonga Antanambe zay manko ny fomba fiteny Ambanivolo avy Ambanivolo tonga Antanambe ka tsy antany zava misy any Ambanivolo fa mino Andriamatoa Albert Clément fa mba naharaka ihany ianao ny vaovao ny amin'ny hoe raha ny tokony izy dia ny filohan'ny anteny meran-doholona ny tokony tantana ny firenena saingy tao hoe nanday izy io niaraka ny vaovao maro samihafa dia ny ACC dia nanambara fa ny gouvernemanta ifandromonana no mitantana ny firenena ray volana lasa kinantso dia le filohan'ny anteny meran-doholona tamin'ny alahady teo rehefa avy nijery finale na rugby fa tena efa nivonona sy ny omena efatry ny ela fa noho ny antony tsy miankina amiko dia zao ny zavatra
mitranga avy eo de nisy ny fanadiadiana nataon'ny vaovao teo amin'ny sehatry resam-pirenena fa tena ny vaovao teo amin'ny sehatry resam-pirenena fa tena nisy kay ny fandrahoana ny faty ary omaly izy de nametraka taratasy tena anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenona fa vonona handray zany andraikitra efa noman'ny efatry ny elo zany ho anareo olo-pirenena tsotra manahoana mba fahitanareo an'izany vaovao zany hoe misy tompona andraiky mpanjakana norahonana ho faty misy tompona andraiky mpanjakana zay tokony andray fitantanana nefa misy anton-javatra maro tsy navita izany eny amin'ny ACC baolina am'izao fotoana zao ya misaotra betsaka faniry nanamarika zay am'zay fanontanianao zay marina tokoa fa na de avy any somary lavidavitra zany misy anay de araka le voalaza teo sy le fanteneniko teo fa maharaka tsara ny zava-misy raharam-pirenena zay misy am'izao fotoana zao zay zavatra voalazanao zay any fa voalazan'ny lalam-panorenany hoe ny filohan'ny repoblika amperinasa rehefa irotsaka ilatsaka de tokony any amin'ny filohan'ny antenimeran-doolona ny hitantana ny raharam-pirenena de raha tsika nalala reny nefany ary efa iny zay isorana manokana anazy ho azy zay namoaka ny marina tao anatin'izay tamin'iny omaly sy ny afaka omaly reny namoaka ny fahamarinana hoe zao ny zavatra nahazo anazy tokony hoe hitantana an'le firenena ka eto zany sika dia mitodika amin'ny ACC ny isiany ny fitoniana na tsy fitoniana ny raharaha politika sy ny raharaha-pirenena misy eto Madagasikara satria na ny fikambanany raisam-pirenena na ny vahoaka malagasy manontolo zany de mitodika amin'ny ACC atsika miteny zao hoe inona ny didy avoakany ACC ho anajan'io lalam-panorenana io ve ny ACC sa mbola andika n'io lalam-panorenana io dia ho hitantsika moa zany toy ny faraka le voalazanao teo efa any moa ireo candidat reo tsy fantatra zay zavatra ivoaka eo fa de miandry am-pitoniana ny zay zavatra ho avoakan'ny ACC eto tsika rehefa miresaka ACC ihany ianao asa namana teknisiana raha toka misy sary zay hoarotsatsika vetivety sary tsy mihetsika photo no alefatsika hita amin'ny sary candidat Sergent Daniel zay izy zany le tena tsy hitatsika le larana faraiky ambin'ny folo io hitatsika manao solomaso io ny candidat Rajonary Mampianina Hery ny candidat Lalaina ny Robel ny candidat izy io Roland Ratsiraka ny candidat Tara Valmanina Marka Siteny Hajo saika efa hita eto daholo zany reo mpikambana saranavo momba ny lalam-panorenana Sevy Menada io ampovoany io ny filohany zany androm-panjakana ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana izany zany hoe efa hidinika izy ireo any ndendeadikany fa nisy fiovany ekaja Rakotomanatsoa sy Ratolojanary tohatry ny mbola any ambany voalohany manao fampelezakevitra le candidat ry zaka zao hitantsika zany amin'ity sary ity fa tsy hoe tsisy ny pika de mba ho resatsika ny mpanao gazety tena toerana manao fandrakofana rehefa tafiditra ny am'izay tokony ampitaina de mampita itsika Henri nene fanjakana hoanarika politika hoanoa enekantsa am'izao fotoana zao ridantena na tsy fantako moa ny antony ara-politika anjaranjareo iny fa isorana reo télévision nampiditra sy radio nampiditra anay hatram'izay inona ny zavatra azo antenaina am'izao fiaonana zao ho anahy manokana
dia tsy manantena zavatra betsaka am'izao fiainana zao ny tenako satria efa raha mahita ny zavatra ny asa nataony OACC io ary efa ao anatin'ilay ataontsika hoe fitakiana ny nataon'ny candidat raika ambin'ny folo izay efa namafisy ny hery velona rehetra ny amin'ny tokony hanovana ny membre ny ACC na koa hanamboarana ny membre ny ACC satria tsy efa tsy mihay atsy moa tsika zany zao fa efa mitanila tanteraka zany ny ACC sy ny CENI ka tsy hitako zay mety amiko manokana zany tsy miandrandra zavatra goavana amin'io raha tsy hoe anga misy fanamaisina ny latsaka herina fanamaisina ny latsaka ao amin'izy ireo ka iverina ho any amin'ilay tany tandalana ny ACC ka ampiatra ny lalàna haraky ny tokony ho izy tsy adinontsika fa vao aingana nisy an'iny ataontsika hoe fialana ndraikitra nataony filohan'ny antenemeran-dolona iny vao aingana za raha vao nametraka an'iny izy tonga de tany amin'ny page Facebook namoaka satria zay moa zany mba fomba fiasan'ny malagasy tsy dia manana haino manjiry firy de ny Facebook no mba napartana vaovao any amin'ny compteko Riribe Tomasina de efa nilaza hoe misy zavatra hafahafa ao ambadik'io fa tsy fantatro ny toetran'io filohan'ny antenemeran-dolona io fa olona tia mandraindraikitra io efa namana taloha ihany tamin'ireny tolom-bahoaka tamin'ny mitsanganara malagasy reny miaraka atao ihany dia hita fa anisan'ny olona tia tany mitsangana amin'ny famarinana io kanefa rehefa nijereko le izy ohatrany hitako hafahafa ihany lay ataontsika hoe fialana bala atao anatiny hoe no ny antony manokana dia tsy afaka andray an'io ndraiky teo de va namoaka zay tam'izay hoe misy zavatra ao ambadika an'io ary misy herisetra ao ambadika an'io misy fandrahoana ho faty ao ambadika an'io nivoaka moa izy zao io ary isaorako azy nanana fahasahina ary matoa izy manao an'ireny masama amin'ny teniny reny de misy koa ao an-damosiny azadigno zay misy zavatra ao an-damosiny koa matoa izy masamy teniny reny ka hoy zay hoe io zany zao fa nivoaka io manahoana ny fijeriny ACC movy ny ACC mbola hitazona satria fa nanatsoka n'ilay taratasy izy zany zany zao zany hoe le taratasy fandavana zany zany fa olana anankiray lehibe zany eo anivon'ny androm-panjakana zany nisy fanongoana-panjakana zany teto nisy fanongoana-panjakana teto aiza ho aiza ny fampiaran'ny lalàna am'izay zay zany dia mbola zavatra miandro ny ACC koa zany zay PDB zany ny article 47 mbola eo ny candidat izay voatifitra ny vony masony tsy afaka noho ny fampielezan-kevitra izy ary mitsaboteny any ivelany en cas de force majeure zany mbola azony zany agnisany nametrakarekety olo io ka hoy zay hoe ho ana manokana feno ny fepetra io moa tsy tiany lelony foana moa miteny hoe tamy 2020 zay ny resaka hoe 2021 zafady hoe tsy possible ny isina fifidianana amy 2023 tany amy 2021 efa napetraka anay zay de zao daholo namaly tao daholo to agnatin'ny page Facebook koa ireo olona fomba fitondrana rehetrarehetra biby anao ve zao de niteneniko tam'izay de zao aleo ny ampitsy no itsara niteniko fa am'izao tsika miteny zao sarotra tsy possible ny isina fifidianana amin'ny ve zao de niteniko tam'izay de zao aleo ny ampitsy no itsara niteniko fa am'izao tsika miteny zao sarotra tsy possible ny isina fifidianana ambrio raha zao io ary de tsika na izy tokony tonga koa de zao tsy fantatro mitsy no mamporisika azy na tsy ao eo amin'ny fitantanana firenena io moa ilana ihany ny famlatsaka n'olo ilana ihany le mari-pahaizana sy fahalalana ny filoham-pirenena